Mivelatra ny fiarabana tompo kilasy tompo vavy. Mivangongo kokoa any amin'ny faritra atsimo nosy ny oram-baratra ary mihitatra tsikelikely amin'ny avoatany izany indraindray. Amin'ny fiafaran'ny tolakandro no mety isehoan'izany rotsakoran'izany ato anatin'ny 3 andro manaraka. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana misongadina. Avy hatrany ary dia nitoetry ny andro amin'ny rapitso zoma 5 ny volana oktobra 2024 no hoarosantsika. Ho amin'ny maraina dia hisitraka orana malefaka ny any amin'iny Antalahy iny mahazo ny faritra Analanjorofo sy Ambatsoa. Ny aty amorontsiraky Melaka dia somary aka endrika tandrifin-drahona ny orana. Ny amin'ny faritra sisa moa izay tsy voatonona teo dia hibalika ny masoandro na hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia anorana tandrifin-drahona somary mitsitokotoko indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Any amin'iny faritra Diana iny mahazo ny any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara. Andrahoana kosa ary mety hoarahana orana kely indraindray ny any amin'iny Antalahy iny mahazo ny faritra Analanjorofo sy Ambatsoa. Mety hisy ny risikana orana tandrifin-drahona kosa ny amin'ny faritra Bongolava, Itasy, Analamanga. Mety arahakotrika ny orana tandrifin-drahona ny amin'ny faritra atsimony Madagasikara rehetra. Ny ankoatr'izay moa dia hifandimby eo ny maloka sy ny mibalika. Mahakasika ny maripana indray dia tsy dia ahitana fiovana misongadina araka rehefa voalaza teny am-piandohana. Ny mafana indrindra izao dia hitantsika any Analalava sy ny any amin'ny Mahevatanana iny manodidina ny 4 sy 7 degré Celsius. Ny mangatsika indrindra kosa izay eto Madagasikara dia hitantsika any Avakina Karatrany 12 degré Celsius. Ho amin'ny sabotsy 20 ny volana oktobra 2024 indray dia hitohy hatrany ny orana tandrifin-drahona indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina any Anosy sy Sambrano sy ny manodidina azy any. Anorana tandrifin-drahona mitsitokotoko mety arahakotrika kosa indraindray ny ilany atsinanan'ny avoatany manontolo tahaka izay koa ny faritra Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana, Mpaka hatrany Antolanhiaro. Ny taremariky ny maripana indray dia tsy dia misy loatra ny fiovana miavaka. Ety amin'ny avoatany izao dia manodidina ny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius ny tontolo andro. Ny any amin'ny morontsiraka Atsinanana nosy dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius ary ny morontsiraka Andrefana manodidina ny 13 hatramin'ny 17 degré Celsius. Ho amin'ny alahady 17 ny volana oktobra 2024 kosa dia mila miomana hatrany ny any amin'iny faritra Diana sy Sofia fa hitoy ny orana tandrifin-drahona indrindra ny amin'ny takariva sy ny amin'ny alina. Mety arahana kotroka kosa izany manomboka ny amin'iny faritra Melaka mahazo amin'ny Bongolava, Itasy sy Vakina Karatra. Ny ilany atsinanan'ny Fianaratsoa, Vatovavy, Fitovinany, Atsimo Atsinanana. Ny amin'ny faritra sisa dia hifandimby eo ny rahona sy ny masoandro. Tsy dia mbola misy ihany ny fiovana hita taratra loatra mahakasika ny maripana ny vinavinaina amin'izay andro ny alahady izay any amin'ny tendrony avaratry Madagasikara manodidina ny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius ny maripana voatombatomana. Aty Atsimo Andrefana manodidina ny 12 sy 13 degré Celsius. Ny aty amin'ny avoatany dia eo anelanelan'ny 12 hatramin'ny 13 degré Celsius ary ny mafana indrindra dia 17 degré Celsius. Hitantsika any Menabe, any manodidina ny Sofia any ary any manodidina ny Mahevatanana. Menamena be hitantsika amin'izao sary izao. Dia izay tompo kilasy tompo vavy no mamarana ny meteo antsika ho amin'ity alina ity. Mamy fotoana anareo manaraka. Veloma tompoko.